La 4G Batelma vous présente Nivavo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manulchanao ni fampalalam-baovao. Vita Malagas. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manulchanao ni fampalalam-baovao. Ankalazaina androandro roapolo jolay 2024 ny idaladana ny fetin'ny zorona atserovana ny Abrahama sy manamarika ny farany fivahinianana masina ny Lamek. Hetsika maro no nanamarian'ireo mpisilamo izany androany. Fiarahamonim-pirenena miisa valo no mitsipaka sy mitaky ny hanafoanana ny volavolan-didim-pitondrana momba ny faritra izay andalo amin'ny filan-kevitry minisitra Rampitso 2024 jolay. Tsy manara-dalàna fa indrindra manamafy ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara io raha ny fanazavana. Mandinina ny 5 isan-kerinandro ny fanotofan-tany sy ara-dalàna tratra eto Antananarivo sy ny manodidina hatramin'ny 12 ny volana aprily 2024 ka hatramin'izao. Hoentitra ny fanaraha-maso izany raha nambarany teo anivon'ny ampim-pahandroany. Niaratsy ny 970 ny tany eto Madagasikara araka ny tany avoaka ministeran'ny tontolo iainana. Antony miatraika amin'ny avokoa ny firongatry ny doro ala sy ny maro hafa. Ilaina manoloana io ny paikady amehezana ny fisian'ny fandoroana ala manerana ny nosy. Ary farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena anisan'ny kasamondo tamin'ny antsy ny maraina teo ny filohan'ny tetezamita malianina ny kolonely Assimi Goïta nandritra ny fankalazana ny fetin'ny silamo androany tao Bamako no nitrangan'izay. Ny andindindreo avy hatrany. Filatra tompolasy tompovavy magnatry ny mbola tsara ho antsika mpanaraka ny fahita lavitra kolo tonga soatra ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Anamboantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao dia ny pejy ny finoana ankalazaigna androany fa 20 volana jolay taona 2024 ny Idol Adha na ny fetin'ny sorona atserovana ny Abrahama sy nanamarika ny farany fivananana masina tany Lamek. Isika maro samihafa no nentin'ny mpino silamo nanamarina ity androany ity. Gaëtan Andriatsilavo. Ankalazaina orina ny fivahinianana masina ny pèlerinage any Lamek ny Id Al-Adha ho any mpino silamo. Andro fahafolo amin'ny volana masina Zul Hijja. Androany no nampisehon'ireo mpino ny fomba amampanao ny mpaminany Abraham izay nahitana tsindrimandry anao sorona ny zanany. Amin'ny mahafetin'ny sorona azy nisy ny famonoana biby, ny arahan'ny sakafo sy nozaraina ho an'ny mpiaramonina. Isan'ny nahitana zany ny teto amin'ny fikambanana silamo Ahmadiyya ka ny fianakaviana miisa 2 no nozaraina hena teto Antananarivo, 500 tany Fianaratsoa ary fianakaviana 500 avy tao Manakara sy Toliara. No zany amin'ny fahasiarovana izany sorona izany, izahay ireo musulman manao sorona ireo biby fa ao anatiny ny lesona lehibe dia hoe isika rehetra dia tokony vonona manao sorona amin'ny lalan'ny andiananahay na inona na aona na aona. Ay amin'izany fety izany araka ny fanabeazana islamika rehefa manao ireo sorona izahay tsy manadino izahay ireo mpiarabelona amintsika sahirana. Noho izany rehefa manao izany sorona izany izahay isan-taona, mizara izany ho an'ny ireo mpiarabelona amintsika ireo olona sahirana ay tsy misy fanavahana amin'izany na ara-pivavahana na ala-bodikoditra na aona na aona. Raha tsy ahivina, misy 2 lehibe ny fankalazana amin'ny finoana silamo. Ny Id Al-Fitr manamarika ny faran'ny volana Ramadan sy ny Id Al-Adha manamarika ny farany fivahinianana masina any Lamek.
izany makasika iny fa makasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ndray kosa no hoentsika ano izany ny fotoana ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy fiaraisa-mony-pirenena miisa valo no mitsipaka sy mitaky ny hanafoanana ny volavola didim-pitondrana momba ny faritra izay andalo eo anivo ny filan-kevitry ny ministra Rapitso fa 1 ny volana Jolay sy manara-dalàna ary manamafy ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara io volavola didim-pitondrana io raha ny fanazavana Michela Hanarajon. Mitsipaka ny fandalovan'ny volavolan-didim-pitondrana Larina 2024, 7 septambra 2024, mikasika ny governory ireo fiarahamonim-pirenena mangataka ny fanafonana izany izy ireo. Mitondra olana izy io mametraka olana ho anay izany satria mahatsapa izahay hoe mety hitarika fanamafisana ny fahefan'ireo gouverneur ireo zany io décret io. Dia nefa tsara ho tadiditsika hoe ireo gouverneur ireo olona tsy voafidy araky ny voapetraky ny lalam-pandrenana zany no taky an'izay. Raha mamaky tsika amin'ny article 154-155 lalam-pandrenana dia voasoratra mazava ao hoe tokony ho fidiana amin'ny suffrage universel, zany hoe fidin'ny daholobe ny chef de région. Dia nefa mbola tsy voafidy ry zareo hatramin'izay mivadika hoe gouverneur koa moa ny anarany tao anatin'ity fitondrana ity zany dia ny RCC efa nametraka tsara zany tamin'ny fanapahan-kevitra navoaka tamin'ny 2024 raha tsaroanareo hoe temporaire izany hoe tsy maharitra io fomba fanendrena fa tsy fifidianana ny gouverneur io zany. Dia nefa ankehitriny tsika efa roa taona ty aoriana mbola reo ihany zareo dia mbola tsy voafidy foana izy dia mbola ametraka indray koa zany décret manamafy ny fahefana ananandry zareo ny fitondrana. Dia izay zavatra izay hitana hoe tsy mety satria manimbazimba aloha zany ny zavatra voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana dia manimbazimba ihany koa ny fitsinjaram-pahefana amin'ny ankapobeny ilay izy. Miisa 4 amin'ny ankapobeny ireo tolo-kevitra ataon'ireo fiarahamonim-pirenena manoloana izany. Isan'izany ny fanatanterahana ny fifidianana gouvernora andraisan'ny olom-pirenena anjara. Raha ohatra tafavoaka ihany décret io dia izay aloha zany efa nanao antso avokoa ao anatin'iny fanambarana iny hoe antsoina ireo manam-pahefana rehetra sy androm-panjakana mahefa toy ny HCDDD sy ny sisa mba andraikiny sy hoeny amin'ny HCC zany angataka contrôle de constitutionnalité na fanamarinana hoe movy mifandraika amin'ny lalam-pandrenana io décret io satria noho n'ilay antony rehetra efa nazavaiko teo izay aloha dia mahatsapa hoe anticonstitutionnel ilay izy zany. Ataovy aloha karakarao ny fifidianana n'ireo chef de région ireo mba hiverina ao anatin'ny ara-dalàna zany ireo tsika rehetra. Dia mila fidiana ihany koa arak'izay ny conseil régionaux satria izay koa voalazan'ny lalam-pandrenana dia omena enti-manana ampy zany ireo CTD sy STD ireo ahafahandry zareo miasa araky ny tokony ho izy. Izay zany ny votoatin'ilay izy. Miisa valo ireo fiarahamonim-pirenena manao ity fitakiana fanafana ny volavolan-didim-pitondrana momba ny gouvernora ity: ny coalition des radios pour la paix, ny CCOC, Liberté 32, ONG Ivrary, ONG SA, ONG Tolotso, ny SIF ary ny Transparency International Initiative Madagascar. Andrasika araka izany no mety hevitra ivoaka eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra Rapitso makasika ny fangatan'ireo fiarahamonim-pirenena ireo fa anatin'izay pejy politika izay hatrany anatanteraka fokoana nasionaly makasika ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ankoatra ny fitondran'izy ireo ny fomba fijeriny manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao sy hitadiavam-baolana makasika ny fiainam-pirenena no isan'ny tanjona amin'ny tifiko nandoa izay atao ny 7 sy 4 ny volana Jolay ho avy izao. Fanampanazavana. Marina fa tsy ho tonga nasionaly lay fikaonan-doha izay atao raha tsy misy ny avy any amin'ny faritra. Dia ho asaina daholo zany ary ho mpandray anjara amin'izany ny faritra 12 izay misy eto Madagasikara. Reto avy ireo olona andray anjara amin'ilay fikaonan-doha: ny fiarahamonim-pirenena, syndicat,
ray aman-dreny ara-draza, ny ray aman-dreny ara-panahy, ny mpanao politika isan-karazana, indrindra fa ny fikaonan-doha eo dia hijerena nyreo mpanao politika tsy mitovy hevitra fitondra fanjakana, ka na iza ireo mahita ny hevitra hoentina manarina ny firenena dia asaina avokoa. Manodidina ny 5 isan-kerinandro eo ny fanotofan-tany tsy ara-dalàna tratra eto Antananarivo sy ny manodidina hatramin'ny 17 ny volana aprily taona 2020 sy 2020 ka hatramin'ny ity androany izao. Hoentitra ny fanaramaso izany raha nambarany teo anivony APIPA androany saika fanotorana tany amin'ny ilany ny ankamaroan'ireo fanotorana tany tsy ara-dalàna hita eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana. Miantarandriana ivo. 12 aprily 2020, 20 jolay 2020, telo volana mahery ny verenan'ny fahafahana mangataka ny hanolotra tany. Manodidina ny 5 isan-kerinandro ny fanotorana tany tsy ara-dalàna tratran'ny APIPA raha miasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra teto Antananarivo sy ny manodidina. Faritra maromaro no ahitana tsy fanarahan-dalàna amin'izao fotoana izao. Ny ankabeazany dia ny tany fiangonan'ny rano daholo, na tanin'anana, tanin'anan-drano na tanimbary mihitsy izay tsy azo ajariana. Manomboka eny Ankatso, manomboka aty amin'ny tanin'anan-drano tsy adana, boulevard de l'Europe, Idiga, Anosy Vavaka, dia amin'ny faritra azo totorana raha dia bypass sy manodidina. Tsara marihana fa hoe ny tsy ara-dalàna izay koa dia misy le drafo-panajariana izay tokony arahan'ny olona. Raha nanomboka tamin'ny 15 ny volana aprily teo ny fanotofana tany eto Antananarivo sy ny manodidina, maromaro ny efa nahazo ary maromaro ny mamerina indray ny fahazon-dalana zany mba ahafahany mamerina manototra, satria raha tsaroantsika dia tamin'ny taona 2020 somary niaty kely ny fanotorana. Amin'izao fotoana izao izy reprendre, zany hoe miverina tsikelikely, dia izay nahazo alalana teo aloha ny tena mandeha aloha ny fanotorana. Efa misy ihany fidinan'ny atao hoe commission Ramblay izay ny APIPA ao anatiny, ministeran'ny tontolo iainana, ministeran'ny rano, ministeran'ny fanajariana ny tany ary ny commune miaraka amin'ny APIPA. Mitaky fepetra maro ny ahafahana manototra tany. Isan'izany ny taratasy fangatana lalana nanototra tany. Ahitana ny mombamomba ireo antota taratasy sy ny mpangataka izany alefa ny amin'ny tanàna. Taratasy fanamarinana ny fananatany latsaky ny 3 volana, saritany miaraka amin'ny coordonnées laborde. Fanamarinana ara-panajariana ny famerana sy rafitra tsy azo anorenana manoloana ny fitaovam-panjakana, rafitra mampiseho ny fiarinan'ny rano, rafitra manondro ny toerana, atao dika telo mitovy ary alefa any amin'ny komina voakasiky ny fangatana. Misy ankilany ireo toerana tsy afaka totofana mihitsy. Nisy ny fanaterana ny atota taratasy raha tsy nisy ny fidinana ifoton'ny komision dia ao anatin'ny tsy ara-dalàna izy izay. Raha misy izany fanotorana ao anatin'ny fotoana maizina na amin'ny alina dia tsy izy izay fa mangalatra ry zareo amin'izay fotoana izay. Raha ohatra koa any amin'ny faritra tsy azo anotorana araka ny drafo-panajariana izay notenenina teo aloha, ohatra hoe tany tsy azo ajariana, tsy azo anorenana sy tsy azo totofana moa zany fa tokony hijanona tanimboly na tany fiangonan'ny rano rehefa fotoam-pahavaratra dia tsy ara-dalàna raha teo ihany koa. Raha ny amin'ny tany tsy azo ajariana aloha izy dia tokony tonga dia miala manala n'ilay tany. Izay zany. Raha tany azo ajariana izy dia atsoinay ny tompony dia mamorona ny atota taratasy rehetra izay nilazaina teo dia mampidina ny komision ny APIPA zany, commission Ramblay, dia midina ny fotony dia manao ny régularisation amin'izay fotoana izay tsy maintsy misy fandoavana amande. Tsy ahivina 15 aprily ka hatramin'ny 2 desambra ihany no manankery ny fahazon-dalana hitatitra tany ho an'ny fanotofana. Entitra kosa ny sazy ho an'ireo tsy manara-dalàna raha ny fanazavana trany. Izay no makasika iny fa ho any amin'ny faritra vetivetsika, ho any amin'ny faritra Atsimo Andrefo anatin'ity fanadina manaraka ity. Tsy misy ahina ny famatsiana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Maro ny tahiry rehefa andalana ihany koa ny famatsiana manaraka araka ny fidinana ifotony ary ny fanazavana avy ao anivony talim-paritra ny varotra any Atsimo Andrefana any. Ny mpanao gazety ny Kolo TV FM Manontolo Iara Natasha Rakotomamonjy no mitora antsika ny mahakasika izay.
Tsy atahorana ny tsy ho fampin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha ho any aty amin'ny faritra Antsimo andrefana. Vary hatrany amin'ny 30 000 tonnes mantsy no tahiry ananan'ny toeram-panajariana eto Toliara. Mbola manana hatrany amin'ny 409 tonnes ihany koa raha ny mahakasika ny siramamy manokana, raha toa ka 1,7 tonnes ny tahirin-dafarinina, ary mbola manana betsaka ihany koa raha mahakasika ny resaka menaka manokana. Tsy tokony hanana fahasahiranana amin'ny resaka vary araka izany ny atao anatin'ny faritra Antsimo andrefana, ary tokony hisy raha nambarany Andriamatoa talemparitra ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana ny fidinany vidim-bary eny amin'ny Mpanjinjara. Nisy moa fidinana nataon'ny fitalevam-paritra ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana Antsimo andrefana androany. Ny anton'izany dia ny jerevana ny tahiry sy ny vidin'entana eto amin'ny faritra Antsimo andrefana. Rehefa nijerena tokoa androany dia manana tahiry maro isika amin'ireo entana ilaina maika, na ny vary, na ny siramamy, ny farinina, menaka, ka tsy misy atahorana ny resaka famatsiana eto amintsika. Manana tahiritsika ampy antsika eo amin'ny 4 volana ka hatramin'ny 5 volana eo eto amin'ny faritra Antsimo andrefana. Raha ny vary manokana ny asiana teny dia manana eo amin'ny 30 000 tonnes tsika amin'izao. Raha ny vidin'entana indray no asiana teny dia raha mahita fa nahitana fidinana eo amin'ny ivin'ny importateur na mpanafatra entana ny vidin'ny vary, nahitana fidinana hatramin'ny 5,000 ariary. Isa araka izany ny fidinana ifotony hanaraha-maso ny vidin'entana sy ny fijerevana ireo fitaovana fampiasa ara-barotra eny amin'ireo mpivarotra ka ho ezahina atao isan-kerinandro izany. Hisy ireo mpanara-maso ny varotra hidiny ny fotony na misy fiantraikany tokoa eny amin'ireo mpanjinjara ny vidiny fianan'izay vidin'ny vary zay, ary isan-kerinandro dia misy foana ny fidinana ifotony mba hanara-maso indrindra fa ny lalàna izay tokony ampiarina dia ny fitazomana facture d'achat sy ny facture de vente ho an'ireo mpivarotra na mpanafatra entana na mpamongady na mpanjinjara dia tokony hisy an'izay, ary mila apetraka ny vidin'entana mba hafahana manara-maso izy ireo. Ankoatran'izay, ho fiarovana ny zomim-panjifa dia raha antsika mahita fa nisy ihany koa ny ezaka izay natao tatoato eo amin'ny resaka fampiasana ny fitaovana fandanjana sy ny fandrefesana. Anisan'ny fiarovana ny zomim-panjifa ankoatra ny fanaraha-maso ny resaka prix vokatry ny fanararaotana dia ny fanaraha-maso ireny fitaovam-pandanjana ireny. Izany hoe tokony hitsara indray mandeha isan-taona ny fitaovam-pandanjana ho an'ny mpivarotra tsirairay. Ankoatr'ireo moa dia mbola misy vary hatrany amin'ny 10 000 tonnes ho tonga amin'io herinandro io. Andrasany maro araka izany ny mety ho fidinany vidim-bary izay hita misy fiakarany tatoato. Vahintsika voalohany anatin'ity fampalalam-baovao amin'ity anio ity Andriamatoa Rajandora Julien, tokony andraikitra ho nivony prekaesy ho an'ny prekaesy manokana, inona no mety hoe tolotra vaovao, inona no zava-baovao entinareo indray manakasika ny concours maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny voalohany aloha dia ny prekaesy akady fotsy dia miaraba antsika isa-tokantrandro any amin'izao takarivo izao. Ny oman'ny prekaesy zany amin'ny resaka concours administratif amin'izao fotoan'izao dia nen'ny adjoint d'administration niveau bac, dia ny contrôleur ny travail niveau bac, dia ny assistant d'administration niveau BBC. Ireo zany dia ny concours amin'ny 3 novembre avy zao, fa ny fidirana amin'ny prekaesy kosa dia 30 juillet, ary telo volantsika manao azy hatramin'ny 30 octobre zany zay eo amindreo ny hoe INFA moa filazan'ireo administrateur adjoint d'administration dia ny assistant d'administration ary contrôleur du travail. Kanefa ihany koa dia mbola misy zany ny greffier, ny gendarme, dia ny inspecteur de police zay niveau bac reo, dia ny agent de police, ny agent pénitentiaire niveau BBC. Efa nanomboka io fa afaka mbola miditra zany ny olona. Dia eo andaniny zany koa mbola misy ny administrateur civil eny amin'ny anamy mandray zany niveau bac plus 4 io, dia ny administrateur des services financiers ary ny inspecteur du travail. Dia efa nanomboka koa io, fa raha ohatra koa ianao mbola liana dia afaka manaraka an'izany ao amin'ny prekaesy eny akady fotsy. Dia mbola misy magistrat financier, administratif ary judiciaire, efa nanomboka koa io fa
afaka ihany ko zany tsika miditra amin'izay fotoan'izay. Aiza hoe zao moa zany mety hoe ahitana ny précaisse raha ohatra ka mila fanampanazavana misimisy koa ao inona ny tena mampiavaka an'izany hoe kory eo anivony précaisse zany hatramin'izay ahoana ny fahombiazan'ireo mpianatra ny sitraka an'izany kory zany. Ny mampiavaka amin'ny précaisse moa dia voalohany indrindra misy matière zay tsy anadinana any amin'ny concours fa omenay satria manampy be dia be ny ankizy par expérience zany nahitana an'izay ray zay. Faharoa ny mpampianatra zao dia misy mpampianatra vaovao indray eo zany indrindra ho an'ny magistrat sy ny niveau bac plus 4 droit administratif ny droit constitutionnel de liberté publique. Liberté publique moa za zany no andray an'izy andraikitra indray ankoatra ny culture générale fa efa manana traikefa daholo koa reo mpampianatra vaovao reo zany hoe ianao zay première vague deuxième vague troisième vague satria efa huitième vague zao ny atao ny précaisse akato fotsy dia afaka manaraka andreo satria mpampianatra hafa ny teo aloha dia manampy ko zany mpampianatra vaovao. Zay zany tena mampiavaka azy ary ny fahombiazana moa eo amin'ny valopolo na 5 isan-jato eo zany ny fahatapahafany eo amin'ny précaisse. Mariana kely fa mamoaka majeur foana amin'ny précaisse ezaka amin'ny concours ary faharoa manaraka zay 100% ny ny avocat teo. Mety hoe aiza ny toerana ahitana raha ohatra mila fanampanazavana firany koa ny laharana ahafahana mifandray amin'izany hoe cours précaisse zay. Ny précaisse akatotsy dia eo akatovotsy misy azy eo amin'ny ambanin'ny Shell eo akaiky ny centre de santé manampy raha ho any Tamena ianao. Raha avy any Tamena kosa ka hiakatra ty akatofotsy dia eo ambonin'ny hectare 10 metatra ambonin'ny hectare. Ny laharana ahitana anay zany azahoananay dia ny hoe 033 85 788 55 33 85 788 55 na 34 13 234 20 34 13 234 20. Mariana fa misy misoloky ny anaran'ny précaisse milaza fa hoe korina précaisse izy kanefa tsy izy eny amin'ny 67 eny eny amin'ny Mamasina eny ka manjary diso fanantenana nareo fa ao akady fotsy ihany soratana anarana sy ny ao zany manome ny toromarika rehetra. Ho an'izay indrindra efa nisy ihany le fidirana taloha ny amin'ireo hoe concours samihafa mbola afaka miditra ihany ve zany reo te anamafy an'izany hoe fahaizana zany hiatrina ny concours amin'izao fotoana izao dia nefa nisy ary teo aloha ny fidirana. Ye zay indrindra manko io le hoe greffier dia ny gendarme dia ny inspecteur ny police niveau bac reo ary koa ny agent de police sy ny agent pénitentiaire dio zany dia manao anticipation zay mbola tsy mivoaka ny avity concours amin'ireo fa reo zany isa-taona dia misy foana araka ny filazan'ny voalohan'ny république moa zany dia ny hoe ny police sy ny gendarme dia tsy maintsy isy foana satria momba nyity fandripahalemanyity. Ao koa zany nenenam zay ny concours ny zareo zany dia amin'ny 30 août ho avy zao. Dia ao koa zany ny magistrat ny concours amin'ny 24 août ho avy zao ihany koa. Dia zay le hoe ny administrateur des services financiers, administrateur civil, inspecteur du travail, de magistrat financier, magistrat administratif ary magistrat judiciaire. Eto ary ny teny farana ho an'ny mpanaraka antsika eto anivon'ny fampahalalam-baovao mahakasika an'izay cours précaisse izay tsy maninona dia avertsekera ny laharana ahafahany mifanerasera ho an'ireo tompona andraikitra. Ny laharana azahoananay moa zany dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 13 234 20 34 13 234 20. Raha ohatra ianao te dien'izao zany dia nomana ny hoavinao indrindrindrindra reto le hoe assistant d'administration zay niveau BPC 20 taona ianao dia fa afaka manao an'le concours hatrany amin'ny 17 taona. Ohatran'izay koa ny adjoint d'administration dia niveau bac io dia ny contrôleur ny travail niveau bac ihany koa 20 taona ka hatrany amin'ny 17 taona. Dia reto lefa le hoe amin'ny magistrat sy ny ao amin'ny anam reny zany efa tapitra moa ny dépôt fa dia hoe raha ohatra fotsiny hoe anaraka cours satria mbola misy ray volana mahery dia afaka miditra ao amin'ny précaisse. Saorantsika Andriamatoa Radanora Julien taleny précaisse nitona zay fanampanazavana makasika zay fanomanana ny fanadinana amin'izay fotoana zay makasika anao ny vahiny teto anivon'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Magasitraka tompoka.
fa makasika ny fivoaran'ny valinaretana Covid-19 eto Madagasikara indray kosa araka ny antotanisa avy eo anivy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny daty ny ombaly fa 20 Jolay taona 2024 misy 13 ireo tranga vaovao raha toka 20 ireo sitrana somatsara ary tsy nisy kosa ny aina nafoy tranga izay hita tamin'ny fitiliana tamin'ny olona miisa 100 eraky Madagasikara amin'izao fotoana izao miisa 13 ireo olona ao anatin'ny tranga misy fahasarotana manaraka ny fitsaboana ao anatin'izay valanaretana Covid-19 izay. Isany keto velivetsika anatin'ireto dokam-barotra ireto rehefa avy eo ary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alavoro mandritron-droa herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo ane! Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2 ariary fotsiny. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Maman Lisa! C'est l'heure! Maman Lisa! Merci Maman Lisa! Resto! Misota na watan Maman Lisa fantenga tsara! Resto! Tangatin tongo maro china mitakaza! Resto! Naeza na weza na waliano misakafu! Resto! Maneran Madagaskara matukiazi! Resto! Tambula zaza! Resto! Na naola supu! Resto! Na samu tanura! Resto! Ula makafi! Resto! Chifit saranga nulu na zaza na ulbe! Resto! Ato vivilu mazala musara lokko misi! Resto! Tiako! Tiano! Uantika! Resto! Patu malaza tenga tsara tialako! Resto! Vita Malagas! Resto! Maman kukua! Fitinjato ariary. Tavaverina eto anivony tapany faharoa ny fampalalam-baovao ny Cool TV indray isika tompo lasy tompo vava ary mbola saina anao anaraka izany hatramin'ny farany makasika ny peziny tontolo iainana indray kosa no itsika anohizana zany fotoana ny fampalalam-baovao izany miaratsy ny enina amby efapolo isanjato ny tany eto Madagasikara araka ny tana avoaka ny ministera ny tontolo iainana antony miantraika amin'ny avokoa ny firongatry ny doro-tanety sy ny doro ala sy ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ilaina makasika izany ny fanvolavolaina paikady entina amehezana ny fisian'ny fandorona ala manerina ny Madagasikara. Tsy ivana fa tsy misy afa-tsy ray faingo 720 isanjato monja amin'ny teti-bola-panjakana rehetra mantsy no natokana ho fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovainjafy. Miantarandrianevy mitondra antsika makasika izay. Ny doro ala no teboka lehibe mahatonga ny fahasimban'ny tany. Eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministera ny tontolo iainana hatreto. Manodidina ny 900 isanjato ny tany manerina ny nosy no mihasimba trano noho izany. Tato anatin'ny volana maro, nahitana fivoarany ny ady amin'ny doro-tanety raha ny fanazavana. Nataony fampitahana ny tarehimarika ny hafa tamin'ny taondasa sy tamin'ity taona araka ambinifolo sy roa arivo ity dia tazana fa misy izany ilay vokatra satria tamin'ny taondasa sika roapolo sy roa arivo volana May dia efa nandehibe ny afo ary marobe ny velavana May amin'izao tsika volana Jolay manomboka misy kely ny hafa indrindra any amin'ny faritra ny atsimo andrefana iny ankehitriny fa tazana izany hoe nahazo teo eo amin'ny 3 volana teo tsika tsy nisy afo noho n'ilay fisian'ny fanentanana noho n'ilay fanetsehana ny any fotony sy ny any amin'ny faritra rehetra. Na eo aza ny fiainan'izany tamin'ny toerana maro eto amin'ny nosy, tsy ampoarina amin'ny velarana maisan'ny taona izany. Ny taona 2024 ohatra raha ampitaina tamin'ny taona 2024, niakatra 7 isanjato ny tahan'ny teboka teto Madagasikara. Tany Menabe no nahitana betsaka izany indrindra tao aorian'ny faritry Melaky ary fahatelo i Sofia. Amezana izany, ilaina ny fampiarana paikady vaovao. Amin'ny hoe ndao ametraka fomba fitantanana vaovao ny afo fa indrindra mba manana outil itsika zany ho ampiasaina amin'ny fitantanana ny afo ny fijerena alohan'ny fotoana hoe inona ny fampahifana tokony ataony any fotony alerte précoce zany hoe fanairana mialoha hoe
raha ampitsy dia mety ho avy be ohatra ny afo zany ny zavatra toreko daholo zany a hanomkanana ny atao hoe météo des feux tsika rehefa efa hitanareo zao efa manana météo tsika momba ny kalitaon'ny rivotra napetraka ny ministère amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny ministèran'ny MTTM ny transport sy ny météorologie zao zany tsika dia hanomkanana ndray koa ny atao hoe météo des feux zay ahafantarantsika marina hoe aiza ny faritra tena be afo rehefa fotoana inona ny tena fanombohan'izany afo zany ary ahoana ny fanetsahana ny ratsa mandraika sy mpiara-mioninavika rehetra ao anatiny androany no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny paikady vaovao iadina amin'ny firongatry ny toroala iarahan'ny ministera tompona andraikitra sy ny GIZ mananto vaintsika faharoa amin'ity vaovao an'io ity andriamatoa Solofonena Mikael talika kabinetra lefitra eo anivon'ny commune urbaine ny Antananarivo renivohitra miarabanao tonga somatsara ito anivon'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity an'io ity fantaniko voalohany andriamatoa talika kabinetra lefitra aiza voaiza ny makasika ny tsena vaovao zay tsy abeoririka ahoana ny fandaminana makasika an'izay ia ny voalohanteny dia miarabanao Florian ary ampifaliana no iarabana ny mpanaraka ny télévision Kolo TV any an-tokantrano any manaratra ihany koa miaraba ireo mpino silamo amin'ny fetiny androany Eid Mubarak makasika ny fanontaniana napetraka ao dia marina tokoa na vita soamantsara ny tsena eo a Beoririka izay mahatratra mahazaka mpivarotra 800 isa natao ampidirana ireo mpivarotra amoron-dalana marobe izay tazatsika hatramin'izay manetsina ny lalana iny mahafeno ny mponina mivezivezy matohana ny fifamoivozana ary iara-malala fa dia tena ampolo taona ny maro tsy dia tsarotsika intsony ara no nisy an'izany hoe commune Antananarivo renivohitra izany nanao foto-drafitrasa lehibe toy izao dia dingana ray lehibe no vita ny commune ankehitriny izay tarihany andriamatoa ben'ny tanàna Nainandre Tsitoaina dia totosa tamin'ny alahady teo ny fanombohana ny fampidirana n'ireo mpivarotra ireo mpivarotra miisa 700 izany no efa tonga tamin'ny alahady ary nomena toerana izay tsara ny manamarika eto androany ampahafantarana ny rehetra izany fa dia natao voalohany indrindra amin'ny akitsapaka ho an'ireo mpivarotra ireo ny fakana ny toerana izany hoe efa voafaritra tanteraka daholo zany ho an'ireo mpivarotra 800 ireo natao akitsapaka ka amin'izay mba mangarahara fa tsy hoe zay tonga aloha no misafidy ny toerana tsara fa dia niezana natao eto dia manararoatra moa zany isorana be dehibe ireo mpivarotra satria tsy mora ny miala amin'ny mahazatra ary androany ry zareo dia tsy maintsy hoe amolaka olona vaovao ary izay no mahatonga anay eto manampy an'izy ireo manohana an'izy ireo ary atsona ny mponina Antananarivo tsiraray ihany koa mba anohana an'izy ireo amin'ny ara-dalàna ka tsy hividy amin'ireny mpivarotra amoron-dalana ireny intsony fa mba hiditra ny anaty tsena satria efa natao ny ezaka mba ho tsena madio milamina ary mirindra no omena an'ireo mpivarotra ao Beoririka ireo makasika zay tsena zay ihany vita iny ny tsenan'ny Beoririka aiza hoaiza mety fanamboarana ny tsenan'ny Mahamasina ny atsy amin'ny 67 hectares koa aiza hoaiza ny travaux de construction amin'izao fotoana zao tena zava-dehibe izay voalazanao zay Florian satria dia tsy io ihany no tsena ataon'ny commune Antananarivo renivohitra fa misy ireo tsena ny voalazanao eny amin'ny 67 koa zay ho avaozina ary asiana riana eo ihany koa ny tsena lehibe zany eo amin'ny Sénat eo Anosy izay natao ihany koa ary ny lahara-pameana amin'ireo dia ny mpivarotra teo ihany ny mpivarotra izay amoron-dalana izay antonany maro tsy nanana toerana fivarotana dia izany tiako ihany no manindry androany fa tsy tonga lafatra aloha raha ny fandaminana iarahana malala izany fa tsy mora ny mampiditra mpivarotra zany ary na mampiditra 800 ary zay be dehibe zany dia tsy maintsy isy foana ny mety ilaza hoe tsy ao anatiny zany dia efa misy moa ny lamina napetraka ankehitriny zany ivitoerana napetraky ny commune eo Mahamasina natao andray ireo fitarainana rehetra izay mpivarotra na olon-tsotra manana fitarainana makasika ny fampidirana ao anatin'ny tsena dia androany zany tsika efa mampiditra azy ireo tsikelikely dia aorinan'izay rehefa mipetraka tsara ny fandaminana dia anao ny ezaka amin'izay ny commune Antananarivo renivohitra mba tsy hisy intsony ireo mpivarotra vaovao mitsiry
ka mbola mameno indray any reny lalana ireny fa mba hiverina am'izay lay asy ny tanànantananarivo fa izay ndray mandrenitsika ireo zoko be dia mahafantatra fa izany antananarivo fa izay zany dia reharehan'ny malagasy rehareha eto amin'ny ranomasimbe indianina mihitsy faharoa mahakasika n'lay bus classe izay anisan'ny tetika asan'ny fiadidininy ny tanànantananarivo aiza ho aiza am'izao fotoana zao raha toka efa maromaro ny vahoaka no sasa miandrany zany hoe bus classe feto hoan'ny eto antananarivo reny voadray izay ia tena marina tokoa fa dia anisany nahafaly ny mponina antananarivo izany tetika asa vaovao bus classe izany izay tsy manafoana ny bus sy ny taxi be efa misy ankehitriny fa tolotra vaovao izay raha ny tena marina fangatahana avy amin'ireo coopérative manao ny transport eto amintsika ihany izany fa nekeny be ny tanàna ary noraisiny an-tanandroa satria dia mifandray tsara amin'ny vina veloranony arivo izay tarihany be ny tanàna no zany zany dia nekeny ary napetraka ny convention fa anjara ny coopérative tsirairay isaky ny linina misy azy no manao ny organisation tsy misy licence vaovao ny foronina na omena hoe izay mba teanao bus classe ka izy ny licence anay fa ireo mpanao taxi be ireo ihany licence efa misy satria efa hita ny famovozana ankehitriny efa miasarotra tsy mila mamorona licence tsony isika fa iry zareo reo ihany izay vonona ivadika dia napetraky ny commune ny cahier des charges hoe reto ny condition dia amintsika miteny zao zany ao anatiny mikarakaran'zany daholo reo pitatitra tsirairay eo raha mety efa hitatsika ary tazantsika mandehandeha any amin'ny sarany anatin'ireny réseaux sociaux ireny fa efa misy maromaro vitsivitsy fiara vonona dia toan'ny mponina tsirairay ny commune Antananarivo ankehitriny miandry ihany koa ny fanapa-kevitry ny coopérative hoe oviana izany satria na izahay ary dia sasa miandry ahita izany vokatra izany ho an'ny mponina fa afaka andro vitsivitsy dia mino tsy manatenysika fa ahita izany vokatra bus classe izany farany ndray matoa tariny kabinetra mahakasika ny fitarinan'ireo mpamily taxi be amin'ny fanaovan'ireo police municipaly antson'izay sy amin'ny fitakina vola maro samihafa mety ohatrana hoana ny fanaramaso mahakasika an'izay ny police municipaly ankehitriny dia manao ny ezaka rehetra amin'ny fanabeazana ary indrindrandrindra amin'ny fikarakarana ny ireo mponina Antananarivo tsirairay nataony be ny tanàna fanamby ny fametrahana nyzany police municipaly zany mba homendrika ary ho reharehan'ny Antananarivo fa tsy natao sanatria fampitahorana indray na hiteraka olana dia anisan'izany ezaka izany ohatra ny nanaovana recrutement na police municipaly 10 vaovao hanampy sy anatevin-darana n'zany police municipaly eto Antananarivo zany raha hitatsika ankehitriny dia fa maro izy ireny no misandraka manerana ny boribory-tany eniny ny fomba fiasa dia miezaka hatrany zay manatsara tsy fantatro hoe mety mitombona ve izay lesoko sy izay zavatra hita zay fa dia vonona tanteraka ny commune ary manokatra varavarana amin'ireo rehetra mety manana fitarainana fa ny tsara tsindrina fotsiny dia miamafy ny fampiaran-dalàna satria tsika reny vohitra Madagasikara capitale sika Florian dia mila mendrika ny tanàna Antananarivo misy ny code municipal d'hygiène izay efa teo fa no amafisina ny fampiaran-dalàna sy ny fanajana ireny lalàna ireny amin'ny kapobeany na eo fifamovozana na eo amin'ny filaminany ny mponina amin'ny ankapobeany dia miezaka izy ireo manao ny ainy tsy ho zavatra mba ampilamina sy ampirindra ny tanànatsika raha misy ny zany fitarainana izany amin'ireo dia vonina ny commune Antananarivo andray ny fepetra ary hoentitra fa nizaniza mpiara-miasa eo anivon'ny commune Antananarivo rehevohatra ary adiditsika andraikitra tsika mponina tsirairay avy no miara-mientana fa tanàna iraisana tanàna iombonana Antananarivo isarantsika andro mba tosolofinaina Mikael taleny kabinetra lefitra eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo nanaiky ny vahiny teto anivon'ny fampalalambavao tamin'ny tianio ity makasitraka tompo makasitraka anao ary mirary soa atsika mponina Antananarivo tsirairay makasitraka tompoko faritra loatra mangoro mipetraka ho 5,7 ariary ny vidiny 1 kilo amin'ny lavanila manta fa tsy azo atao ny mivarotra latsaka izay mba tsy hampitotongana ny vidiny lavanila manta any an-toerana iroso amin'ny fanaramaso ireo tompona andraikitra maro samihafa mahakasika izay vidiny vanila any amin'ny faritra loatra mangoro izay Sabrina Arson no mitorantsika amin'ny mahakasika izany
Nanomboka ny fahafito amby folo ny volana jolay lasa teo no nisokatra ny tsena andavanila manta ho alaotra mangoro. Amin'izao fotoana izao, miisa enina ireo mpanangim-bokatra ara-dalàna ny toerana raha ny fanazavana. Mba tsy hampitotongana ny vidin'ny lavanila, tsy azo atao ny mivarotra izany latsaky ny 5,7 alina ny iray kilao amin'ny manta. Isy ny fidinana ifotony ho fanaraha maso manokana ny vidin'ny lavanila andraisan'ireo mpandraraha izany, hoy ny tompon'andraikitra. Araky ny circulaire navoakan'ny ministera telotota moa zany, ministeran'ny finance, ministeran'ny agriculture ary ministeran'ny commerce dia tsy azo atao ny mivarotra ny lavanila na ny vidin'ny lavanila amin'ny vidiny latsaky ny 5,7 alina. Io 5,7 alina io zany ny vidy lavanila ekena ho farany ambany. Dia mety isy ny adivarotra any amin'ny tsena fa ninona adivarotra mandeha zany dia tsy azo atao ny mivarotra na amin'ny vidiny latsaky ny vidiny efa napetraka 5,7 alina. Anisan'ny manana ny kalitao tsara ny lavanila ao alaotra. Tsy atahorana araka izany ny tsisian'ny mpanangim-bokatra ny toerana. Ankilany anefa tsy araiky ny nantenaina ny vidin'ny vokatra. Hoy ity iray mpianakaviana misehatra amin'ny fambolena lavanila efa nandritra ny efa taona ity. Tsy mahaleo ny sarana mampikakaiky amin'olona ary tady mampihemotra ny fambolena mihitsy vidiny amin'izao. Tsotra ny tamin'ny rotana lasa. Tamin'ny rotana lasa 9 alina sy 1 hetsy, 7 alina sy 1 hetsy, ka hatramin'ny 7 alina sy 1 hetsy ny iray kilao. Amin'izao fotoana izao, araky ny honihony ena dia hoe 5,000 sy 1 alina, 2 alina ariary ny iray kilao. Dia lasa mitotongana be zany ny feriperetana eny. Tena mahavelona tsara mihitsy ilay fambolena lavanila raha ohatra ka ohatra ny vidiny tamin'ny 2018-2019 ny vidiny. Tsy mijerijery an'any zany vidina avy. Ilana fijerena ny sehatry ny lavanila raha ny fanazavana. Ity farany izay ahafana mampandroso ny toe-karena. Mikasika ny lavanila aloha zany dia tsara ny vokatra ary mahavelon-doha tokoa satria raha tamin'ny herintaona vao nanomboka ny sokatra ty ara-pahatsakana ty faritra loatra ty ny hoe toerana misy lavanila dia faharoa taona ny androany efa hita mihitsy zany fa misongadina izy ary le tsara ary ny fandrinay moa zany dia tokony anerana ny faritra loatra mangoro ny fambolena lavanila indrindra amin'ny frontière ny faleziny avy andreo babe jusqu'à ny anosy benal iny zany dia mety ny lavanila ty amin'ny faritra loatra mangoro. Tao amin'ny commune Vohimena, distrikana Farafara no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsena andavanila manta tao alaotra mangoro. Manomboka ary saika misokatra isan'andro ny tsenan'ny lavanila amin'ireo commune nanokatra izany toy ny Vohimena, Andrepakely, akoatra ny andro alarobia. Anisan'ny mbola miteraka dievitra maro amin'izao fotoana izao mahakasika ny vidin'ny lavanila izay eraky Madagasikara fa lafombavao hafa tanteraka indray kosa ny ena ny mpanjifa ena tamin'ny vanim-potoana ny fifehezana na ao anatin'ny idy ho an'ireo mpino silamo ho an'ity androany ity. Mampiena ny fidiram-bola ireo mpivarokena nefa izany amin'izao fiafarany idy izao vao hita tsikelikely ireo mianjifa izany raha ny fanazavana ireo mpivarotra. Nambinina Ravelo Arson no mitorantsika ny mahakasika izany. Isan-taona raha toaka mitombo ny mpanjifa hena rehefa fotoana ao anatin'ny idy. Tamin'ity androany ity ny hena izany. Isan'ny nampianan'ny mpanjifa henomby teto amintsika ny fisiany aretina nazo ny omby. Manimba ny tsenan'izy ireo ary sakana amin'ny fidiram-bola ho an'ireo mpivarotra henomby eto Andrenivohitra izany. Ho an'ity mpivarokena iray ity, tamin'ny vanim-potoana ny andavanandro, ireo mpino silamo no apetsaka manjifa izany. Izy omany tena kilianay maromaro. Androany zao tsy dia mbola mety mbola amin'ny hoe nanao fety moa ny androany dia mety mbola nanao fety izy zany fa tsy vitsivitsy aloha ny fety. Fa misy ary izy rehefa tena maka maka maro arakaraka misy maka any amin'ny tena 3 kilo 5 kilo. Mbola mijanona ho 2,1 alina ny iray kilao ho an'ny vidiny henomtsotra, 4,1 alina kosa ho an'ny nofokena. Raha amin'izao vanim-potoana ny fiafarany idy izao, hita fa tonga tsikelikely ireo mpanjifa indrindra fa ireo mpino silamo.
iverina vetivety any amin'ny faritra loatra mangory isika anao tenty vaovao makasika ny tsy fandriam-pahalemana ity andianjolapa makitrano sy mpanao fanafiana amin'ny tampedina miisa 7 no voasambotry ny mpitandro filaminana atao amin'ny tanànany Ambatondrazaka ny farany herinandro teo. Sarona niaraka tamin'izy ireo nandritra izany ireo fitaovam-piadiana isan-karazany fampianarana ireo amindritra ny fanaovana ny asa ratsiny. Abraham Randriamanana no tsika ny makasika izany. Andianjiola malaza amin'ny asa famakiana trano ao amin'ny tanàna Ambatondrazaka no ravana mpitandron'ny filaminana tany an-toerana ny farany herinandro teo. Miisa 7 ireo voasambotra nandritra izany ka ankizy tsy ampy taona ny ray. Fiaraha-miasan'ny mponina sy ny mpitandron'ny filaminana no nahafahana ny sambotra ireto jiola ireto raha ny fanazavana. Ankilan'izay tratra niaraka tamin'izy ireo nandritra ny fisamborana ihany koa ireo fitaovam-piadiana samihafa fampiasa amin'ny fanaovana asa ratsy. Ambatondrazaka hatramin'izay tongavana iteto zay dia misy karazana andianjiola mpamaky trano 4 na 3 eo. Ny ray efa ravatery Ambavarano, ity ny faharoa mampiavaka an'ity faharoa ity dia mitondra basy ry zalahy ary dia manao herisetra mangalatra amin'izay olona tratrany tao anatin'io fisavana trano sy fisamborana io ilatrara basy lava masimborona calibre 12 sy bala chevroletine anankiray poignara sy ansibea sy barapince ary telefôna miisa 12 telefône portable natrarina ihany koa fanafody gasy cagoule fitaratra kitapo maromaro izay hoentina manao asa ratsy. Atolotra eo anivon'ny fitsarana ny toy ny raharaha aorian'ny fanadihadiana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ankoatra izay, mitoy ny fanatanterahana ny fikarohana ireo andianjiola, manao ny asa fangalarana sy ny fampiroroana ao amin'ny tanàna Ambatondrazaka ankehitriny, manentana tranon'ny fiaraha-miasa amin'ny mponina ireo mpitandron'ny filaminana amin'ny fanomezam-baovao fametrahana ny fandriam-pahalemana. Ho an'ny ivelany indray isika ao anatin'ireto fanadidina anankiroa hoentsika manaraka ireto. Tontolo androany ny sidina andrana anabakabaka ao anatin'ny azakazaka amin'ny tourisme spatial. Tanteran'ilay milliardaire mpamorona ny Amazon Jeff Bezos. Misa 4 izy ireo no nanatanteraka ny sidina ary niaina ny pesanteur nandritra ny minitra vitsy ivelan'ny tany. Abraham Randriamanana. 2, 1. Androany tokony tamin'ny 7 ora maraina no nananga tany Texas. Ny azo ny abakabaka ny sambon-danitra nitondra ilay miliardaire mpandonona ny Amazon Jeff Bezos. Miisa 4 izy ireo no mpandeha tao anatin'ity sambon-danitra ity ary nijanona nandritra ny minitra vitsy ny ana pesanteur tany amin'ny 700 kilometatra ny alan'ny tany. Taorian'izay niverina nidina tetỳ ambonin'ny tany tao anatina kapsule manokana izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny azakazaka amin'ny fametrahana ny tourisme spatial ny fanatanterahana ity sidina andrana anabakabaka ity. Tanjona ny fanamboarana lalana miazony miabakabaka raha nambaran'i Jeff Bezos. Tsy ahivina ny volana septambra izao anatanteraka ny sidina anabakabaka mitondra mpandeha sivily ihany koa ilay miliardaire Elon Musk izay tompon'ny orinasa SpaceX. Eo amin'izay maresaka iresam-pirenena izay hatrany no entsika amarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy. Nisy nikasa amony tamin'ny antsy ny marina teo ny filohan'ny tetezamita malianina ny kolonely Assimi Goïta nandritra ny fankalazana ny fetiny silamo androany tao Bamako no nitrangany izay loza izay fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Olona roa no nikasa amony ny filohan'ny tetezamita malianina ny maraina teo nandritra ny fanatrehana ny lanonan'ireo mpino silamo tao amin'ny moské any Bamako. Ny filo andeha hiazo ny toerana nanaovana ny soriny no nitrangany reto lahy ireto. Raha ny fampitambavao avy amin'ny fiadinan'ny Repoblika Malianina, tsy misy ahina no momba ny ain'ny filo ary efa nentina avy hatrany tany amin'ny lapam-panjakana ny tenany taoriana izay fikasana tsy naombe izay. Tsy nisy nanaiky hitondra fanazavana kosa ankilana ireo mpitandron'ny filaminana teny an-toerana raha nanontany ny mpanao gazety. Misokatra amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana ary noraisy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny filaminana miasa ao amin'ny fiadinan'ny Repoblika Antanana ny raharaha. Efa voasambotra ireo lahy ary ankoatra ny famotorana azy ireo, isan'ny ifantohan'ny fanadihadiana ihany koa ny sary azo tamin'ny caméra de surveillance atao amin'ny moské. No amafisana ny fiambenana ity filo ity sy ny ankohonany no ny fieveran'ny tompon'andraikitry ny filaminana fa tsy hijanona hatreo ireo ny fofony ainy. Faranatreo ny fotoanantsika anatin'ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vava ankasitrako anao tena tokantrano naraka izany hatramin'ny fara. Metraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka samy hitan'izanahary antsika jiaby. Veloma tompoko.
vita malagasy Presto Maman Cocoa fitonjato ariary vous a présenté ny vavao avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté ny vavao. La 4G by Telma vous a présenté ny vavao.